amin'ny anaran'Andriamanitra Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Salamo fahavalo-ambinifolo. Ny andininy fahavalo-ambinifolo sy ny fahasivy-ambinifolo amin'ny anaran'i Jesosy. Efa niakatra ho any amin'ny avo ianao ka nitondra babo. Efa nandray fanomezana teo amin'ny olombelona ianao. Eny, teo amin'ny maditra aza mba hitoeran'i Jehovah Andriamanitra any. Isaorana anie ny Tompo izay mitondra ny entantsika isan'andro isan'andro. Eny, Andriamanitra izay famonjenantsika. Aoka hivavaka isika rehetra. Ry Andriamanitra Ray sy Zanaka ary Fanahy Masinao, izay mpamorona sy mpanavitra ary mpanamasina anay, mivory eto anatrehanao zay amin'ity tranonao ity mba hiaino izay holazainao aminay. Andriamanitra, mangataka aminao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izahay, mba hosokafany fanahy masina ny fonay, mba hiasan'ny teninao ao am-ponay atonga anay hibebaka noho ny ota nataonay, ka mba hinonay an'i Jesosy na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana, ary hitombona hiatsara isan'andro isan'andro amin'ny fitondrantena masina. Ho henonao ane zany ry Andriamanitra sy ho tanterahanao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen. Fiangonana malala avy ary fandahatra isika ho Jehova na dia tahaka ny jaika aza ny fahotanareo dia ho fotsy tahaka ny oram-panala na dia mangatrakatraka tahaka ny sily aza dia ho tahaka ny volon'ondry fotsy. Raha maiky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marina Andriamanitra ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra
noho izany ary dia okanitry tena sy fona amin'Andriamanitra isika noho ny fahotantsika. Ry Andriamanitra tsy toa, mpamorona sy mpanavitra anay io, masina ianao ka mankahala ny ratsy rehetra, indreto izay mpanota mahantra, manetry tena sy maiky ny fahadisoana sy ny elokay rehetra eto anatrehanao. Nandova ota sy eloka izay, sady nanota taminao tamin'ny hevitra sy ny teny ary ny asa. Ka tokony ho very sy ho eloina mandrakizay, nefa noho ny fahasoavanao sy ny famindramponao lehibe sy mahagaga, dia mifona aminao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zahay. Ry Andriamanitra ray be famindrampo, izay nanolotra ny zanakao lay tokana ho faty isolo anay, mamindra-fo aminay. Ary noho ny anarany dia mamela ny fahotanay rehetra, ary ampitomboy amin'ny alalan'ny fanenao masina, ny fahalalànay marina anao sy ny sitraponao, ary ny fanaovana marina ny teninao, mba ho tonga amin'ny fahasambarana mandrakizay zahay, noho ny fahasoavanao, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay. Amen. Izao efa nandevina ny fahadisoanao tahaka ny fandevina ny zavina, ary ny fahotanao tahaka ny raona, koa miverena amiko fa efa nanavitra anao aho. Onena itahany ameny avo indrindra, hoan'Andriamanitra. Aminareu aniene tupu. Auka ivavaka isika rehetra. Ry Jesosy Kristy Tompo, zanak'Andriamanitra tsy toa o, tsy miaritra alahelo na fahoriana eto ambonin'ny tany intsony ianao, fa mipetraka ao ankavanan'ny ray, ka dia tompony izao rehetra izao. Dia mangataka aminao zahay, irao aty aminay ny fanenao masina, ka omeo mpampianatra marina izay mitana ny teninao ny fiangonanao. Arovy amin'ny herinao ny fanjakanao, mba handresenay ny devoly, mba amin'ny mpandoza rehetra aty an-tany, mandra-panitsakao ny fahavalonao rehetra eo ambanin'ny tongotrao. Dia ianao izay miara-belona sy miara-manjaka amin'ny ray sy ny fanahy masina. Andriamanitra iray marina hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Araka izay voasoratra ao amin'ny Isaia toko fa 7:10, ny andininy fa 5:10. Isaia toko fa 7:10, ny andininy fa 5:10.
Ary mbola toizanao amin'ny Salamo 100. Salamo 100 ny 1 hatramin'ny 7. Salamo 100 ny 1 hatramin'ny 7. Isaia 7:50 ny 5:50. Toy izao ny fivakin'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izao ny lazain'ny ray avo sy manerinerina, izay monina mandrakizay, masina no anarany. Ao amin'ny fitoerana avo sy masina no nenako, ary ao amin'ny torotoro fosy ny manetry tena. Hamelombelona ny fanahiny manetry tena sy hamelombelona ny fo ny torotoro fo. Izao ny lazain'i Jehovah tompony maro, mipetrahy eo an-tanako ankavanana ambara-panaoko ny fahavalonao fitoerany tongotrao. Ny tehin'ny herinao avoaka Jehovah avy ao Ziona, manapaka eo amin'ny fahavalonao ianao. Ny olonao dia mazoto manolo tena amin'ny andro afianao. Amin'ny fiaingona masina tahaka ny andro ateraky ny maraina, ho anao ny zatovinao. Efa nianina Jehovah ka tsy hanenina. Ianao ny mpisorona mandrakizay araka ny fanaon'ny Melkizedeka. Ny tompo eo ankavananao dia andripaka ny mpanjaka maro amin'ny andro ny fahatezerany. Hitsara any amin'ny jentilisa izy, ka hampiapatrapatra fahatyany. Andripaka loholona any amin'ny tany malalaka izy. Hisotro amin'ny ony eny an-dalana izy, ka izany no hitsarany lohany. Amen.
Aoka horentsika ny filazantsara araka ny marika toko fahinina ambin'ny folo andininy faefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoapolo. Marika toko fahinina ambin'ny folo andininy faefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoapolo. Toy izao ny fivakin'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Rehefa afaka izany dia niseho tamin'ny 12 lahy Jesosy raha nipetraka ny hinana ireo. Ary izy nanome tsiny azy noho ny tsy finoany sy ny hamafy ny fony, satria tsy ninoany ireo efa nahita azy rehefa nitsangana izy. Ary hoy Jesosy taminy, mandehanany amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoria ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Izay mino sy atao batisa no vonjena, fa izay tsy mety mino no eloina. Ary izao famantarana izao no anaraka izay mino, hamoaka demoni amin'ny anarako izy, hiteny amin'ny fiteny izay tsy mbola hainy izy, handray menarana izy, ary na dia misotro zava-mahafaty azy izy, dia tsy hampaninina azy izany. Hamitra tanana amin'ny marary izy, dia ho sitrana ireny. Ary Jesosy Tompo, rehefa niteny taminy, dia nampiakarina ho any an-danitra, ka mipetraka eo kavanan'Andriamanitra, fa izy ireo kosa dia lasaka ny toroteny eny tontolo eny, ary ny Tompo niara-ny asa taminy, ka nanamarina ny teny tamin'ny famantarana izay nomba azy. Amen. Aoka isika iaranak sy anambara ny finoana izay ombonantsika amin'ny fiangonana kristianina manerana izao tontolo izao araka ny fanekempinoana apostolika. Mino an'Andriamanitra ray tsy toa mpanao lanitra sy ny tany aho, ary mino an' Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika, izay notorotoronina tamin'ny fanahy masina, nateraky Maria Virjiny, nijalona ny napaka Ponty Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin'ny fiainantsika, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, mipetraka ho kavanan'Andriamanitra ray tsy toa, avy any no iaviany tsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, fiangonana masina manerana izao tontolo izao, ny fiombona ny olona masina, ny fahamelan-keloka, ny fitsangana ny tena amin'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen.
isika. Ny vavany zaza madinika no anambaranao fideran'Andriamanitra. Tamin'izay ny antso atsoina famonjena sy fiderana fanomezam-boninahitra anao, ry Jesosy Tompo tokana. Ary na iza dia tsy maintsy ekoka eo anatrehanao. Lay hany Tompo tokana na vita famonjena, ary nitondra babo maro ho ao an-danitra. Amin'izao andro niakarana izao, izay atsiarovana ny niakaranao any an-danitra, Jesosy eo, dia mangataka indrindra izay ny mba hampaharetanao ny famondramponao aminay, mba sanatria raha tahaka ny mpianatra izay tsy nety ninno, na dia efa maro aza ireo nilaza fa nahitanao, Jesosy, nitsangana ho velony. Dia mangataka anao zahay ny amin'izay fananambarana ny teninao mandritran'izay andro ny ainanay izay, mba tsy isan'izay hanamafy ny fonay izay mba hibebaka, ka isan'izay ho voafina ao an-danitra koa izahay miaraka aminao ilay Tompo tianay. Misaotranao izay Andriamanitra raio, fa efa nanokatra lanitra ho anay ianao ny alalan'ny zanako malalanao. Amin'ny anaranao Jesosy no angatana izao vavaka izao. Amen. Andro niakarana. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'izany dia ny Jaona 7:20, andininy 4:20 ka hatramin'ny 4:20. Jaona 7:20, andininy 4:20 ka hatramin'ny 4:20. Toy izao ny fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Raio, tiako mba ho any amiko amin'izay toerako ireo izay nomenao ahy, mba hahita ny voninahitro nomenao ahy izy. Fa efa tia ahy ianao, fony tsy mbola ary ny fanorenana izao tontolo izao. Ray marino, tsy nahalalanao izao tontolo izao, fa izao nahalalanao, ary ireto efa mahalala fa ianao no naniraka. Ary efa nampafantariko azy ny anaranao, ary mbola ampafantariko ihany, mba ho ao aminy ny fitiavana izay nitiavanao ahy, ary izao koa ao aminy. Ray masinao manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala, ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Anio ry havana dia fahatsiarovana ny andro nampiakarana any Jesosy ho any an-danitra. Antsoiny ny fiangonana hoe andro niakarana. Ka na nampiakarana na niakarana dia samy fahefan'Andriamanitra avokoa zany. Raha hoe nampiakarana dia ny ray no mampiakatra, fa raha ny hoe niakarana dia Jesosy mihitsy no miakatra. Ka samy izy daholo zany, fa izay ambarany tenin'Andriamanitra eto dia ny hoe, ary Jesosy Tompo rehefa niteny taminy dia nampiakarina ho any an-danitra ka mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra. Araka ny Marka 5:20, andininy 7:20 amin'ny filazantsara izay novakiana tamintsika teo. Araka ny fanekempinoana dia tazomitsika ny hoe niakatra any an-danitra, mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra raitsi-toa. Voanotonintsika tamin'ny fanekempinoana apostolika artikola 3 teo izany. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika dia mamarana ny vavaka izay nataon'i Jesosy, araka ny efa voalaza ombeny dia nozarain'ny fiangonana 4, ho perikopa 4 izany Jaona 7:20 izany. Ka ireto andininy 3 farany ireto no anjarantsika amin'ity andro niakarana ity. Zavatra 3 lehibe ry havana no ambaran'ny tenin'Andriamanitra amintsika. Ampiariarin'Andriamanitra
ampiarariany Jesosy ny voninahitra izay nomen'Andriamanitra azy. Izany no ambarany voalohany. Ny faharoa kosa dia ny handrenesan'ny mpianatra ny fampanantenana lehibe ho azy ireo. Ary ny fahatelo dia ny ampitoetra ny mpianatra amin'ny finoana sy ny fitiavana. Ireo telo ireo zany no antony no iantsoany Jesosy antsika koa amin'izao andro ny akarana izao, mba ho ampahireziny, mba homeny fampanantenana koa, ary hitoetra tsara amin'ny finoana sy ny fitiavana. Zany no kendrena amin'izao toriteny anjarantsika eto izao anio. Ny voalohany dia ny hoe ny voninahitry Jesosy. Araka izay ambaran'i Jesosy eo amin'ny 4:20 hoe ny voninahitro nomena ho ahy. Zany no ambaran'i Jesosy eo amin'ny tonom-bavaka izay nataony. Ny voninahitro nomena ho ahy. Araka izany dia nomen'Andriamanitra voninahitra Jesosy. Araka izay voalaza ny tonom-bavaka teo amin'ny alitara, dia tsy miaritra alahelo na fahoriana eto ambonin'ny tany intsony Jesosy, fa efa monina ao amin'ny avo sy masina, nasandratra ao ambony indrindra ka mipetraka ao ankavanan'ny ray. Ary dia tonga tompony izao rehetra izao. Izao voalaza ny Salamo 119:1 teo. Izao no lazain'i Jehovah tompoko, mipetrahy eo an-tanako ankavanana, ambara-panaoko ny fahavalonao ho fitoeran'ny tongotrao. Zavatra tokony ifaliany minoko zany, amin'izay hataterahany zany, na tamin'izay nampiakarana an Jesosy ho any an-danitra, na amin'izay ahatongavan Jesosy ao an-danitra, ka ifona no an'ny mpanota. Ary zany indrindra no fahataterahany izao ten'Andriamanitra anjarantsika izao. Amin'ny fanazavana io teny mpanao salamo io, no anasongadinantsika ny voninahitra izay nomen'ny ray an Jesosy. Indray maka Jesosy dia nanontany ny fariseo nanao hoe zanak'iza moa ny Kristy. Ny valiny nomeny izy ireo an Jesosy dia ny hoe zanak'i Davida. Tsy azo ny fariseo fa sady Andriamanitra tokoa, no olona tokoa ny Kristy. Izany no ahavitany famonjena, izany no ahafahany koa miakatra ao an-danitra. Fa raha olona ihany, zany hoe zanak'i Davida ihany, dia tsy ahavita famonjena mandrakizay, fa satria Andriamanitra tokoa izy. Fa Davida mpanjaka lehibe teo amin'ny Israely aza manao hoe tompoko, ka dia mpanjaka ny mpanjaka ary tompo ny tompo izy amin'izany. Satria tompo ny tompo Jesosy, mpanjaka ny mpanjaka, dia maharesy ny fahavalony rehetra. Tsy maintsy manaiky azy ny fahavalony rehetra. Arak'izay ambaran'ny asan'ny apôstôly, 2, dia tsy Davida no niakatra any an-danitra, fa nilaza ny zanaka izy raha nilaza io teny ao amin'ny Salamo 119:1 io. Ny zanaka izay lazainy eto dia Jesosy Kristy, izay nahavita ny famonjena. Ary dia mbola tohizan'ny apôstôly zany teny zany eo amin'ny 5:4, asan'ny apôstôly 2:5:4 hoe iny Jesosy izay nombonareo tamin'ny hazo fijaliana iny dia efa nataon'Andriamanitra ho tompo sy Kristy. Aterin'ny Paoly ao amin'ny Filipianina 2:5 ka hatramin'ny 12 fa Jesosy dia nanetry tena ka nanaiky ho faty teo amin'ny hazo fijaliana. Nefa nasandratr'Andriamanitra indrindra ary nomeny anarana ambony indrindra, ka tsy maintsy andohalika eo anatrehany ny lohalika rehetra, na ny any an-danitra, na ny etỳ tany, na ny any ambanin'ny tany, sy anekeny lela rehetra, fa Jesosy no Kristy tompo, fa Jesosy Kristy no tompo ho voninahitr'Andriamanitra ray. Zany riavana no ambaran'io salamo io, ny amin'izay nietreny Jesosy, kanefa nanandratan'Andriamanitra azy
ho avo noho ny lanitra rehefa nahavita famonjena ho an'izao tontolo izao izy. Ka hoy ny Koritianina hoe tsy maintsy manjaka izy mandra-panao ny fahavalony rehetra eo ambanin'ny tongony. Koritianina 1:5-20. Io fahavalony rehetra io dia na fahafatesana, na devoly, na fahotana, na inona zay mety ho hery anana ny fahavalo dia noresen'i Jesosy avokoa izany. Ary zany no mahatonga izay voalaza amin'ny Koritianina ihany milaza hoe ny fahavalo farany noresena dia ny fahafatesana. Zany hoe efa resy avokoa ny fahavalo afa-tsy ny fahafatesana. Amin'izany indrindra no andresen'i Jesosy ny fahavalo rehetra amin'izay nahafatesany sy nitsanganany tamin'ny maty. Ary zao izy dia maka ny toerany zay efa nomeny ray azy hatrizay ka ho mandrakizay. Izy zay mipetraka eo amin'ny tanana ankavanan'Andriamanitra dia nomena laza sy voninahitra ary nampanekena azy na ny anjely na ny fahefana na ny hery. Zany no ambaran'ny Petera 1:7-2. Hitatsika amin'izany ny fanazavany ny tenin'Andriamanitra io Salamo 100:1 io fa tena maneho indrindra ny voninahitra zay nananan'i Jesosy zany ary ny nampanekena azy ny fahefana rehetra. Ananan'i Jesosy zany ny fahefana rehetra. Ary io no filazany tsara zay ampilazany Jesosy amin'izao andro ny akarana izao koa. Ampilazana amintsika ny hoe ny voninahitra zay nomeny ray any Jesosy dia voninahitra ihany koa zay atolotry Jesosy ho an'ny manaraka azy, atolotry Jesosy ho an'ny mino azy. Dia famonjena lehibe ao amin'i Jesosy Kristy izany. Ry havana malala, mba ho isan'ny lela zay anaiky an'i Jesosy ny lelantsika, ary mba ho isan'izay andohalika amin'i Jesosy ny lohalika atsika. Izany indrindra no ahatsiarovana ny amin'izay fitiavana lehibe, satria maro no tonga miakoka eo amin'ny apototry ny azy fijalian'i Jesosy maniry an'izany fitsahona sy fanomezam-boninahitra izany. Enina dia sika zaza madinika azy dia nataon'Andriamanitra mba ho mpidera sy hanome voninahitra an'ilay efa nomen'Andriamanitra voninahitra. Ka manana fifaliana amin'izany isika satria ilay tena tompony voninahitra no omena izany. Ary ny ao an-danitra aza dia hanipy izany satim-boninahitra eo amin'ny lohan'izany ka Jesosy no deraina sy omem-boninahitra mandrakizay noho ny alehibe ny fitiavany sy ny namonjeny ny mpanota. Ny zavatra faharoa zay ambaran'i Jesosy amintsika koa amin'izao andro ny akarana izao dia ny amin'ny teny fampanantenana zay nomeny ny mpianany. Ary omeny atsika koa izany teny fampanantenana mahatoky sy lehibe zany, fampanantenana lehibe zay ataon'i Jesosy izany. Io fampanantenana io dia vita tombo-kase amin'ny vavaka zay nataon'i Jesosy hoe raio, tiako mba ho any amiko amin'izay toerako ireo zay nomena ho ahy, mba hahita ny voninahitro nomena ho ahy izy. Araka ny 4:20 anjarantsika eto ihany. Io no tonom-bavaka Jesosy ny mba ahitako ny voninahitry Jesosy, ny ahitanao ny voninahitry Jesosy amin'izay arahantsika mitoetra. Arahantsika mitoetra ao amin'i Jesosy, ao amin'ny voninahiny. Izany fitoerana miaraka amin'i Jesosy izany dia ny fonenana ao aminy. Izany hoe nalainy ho an'ny tenany sika ka nety ny any an-danitra. Matoa isika miara-mitoetra aminy dia nalainy teto zany ary miara-mitoetra aminy ao an-danitra. Dia hoy ny teny ao amin'ny Efesianina 4:4-5 hoe raha niakatra any amin'ny avo izy dia nitondra olona maro babo ka nanome fanomezana ho an'ny olona. Io teny fampanantenana lehibe zay nomeny Jesosy io, fanomezana omeny anao zany. Dia niarahany mitoetra aminao mandrakizay.
Iarahanao koa mahita ny voninahitry Jesosy izay nomen'Andriamanitra izay efa voalaza teo amin'ny 9 voalohany teo. Arak'izany ry havana, fahasambarana ho an'izay miara-monina amin'Andriamanitra. Tahaka ny Adama sy Eva teo am-pahariana tamin'ny voalohany izany. Tena natsiaro sambatra ny adam-pinahitra tokoa. Ary izany no naharian'Andriamanitra ny olona mba ho zanany manoa azy ka ho sambatra mandrak'izay ho anao zany. Ianao efa zanak'Andriamanitra zany. Ianao izay nateraka indray zany. Ianao izay efa nomena ny fanahy masina zany. Dia ateriko indray ny voalaza ny Hebreo 5:7 manao hoe, ary rehefa natao tanteraka izy Jesosy zany, dia tonga loharano ny famonjena mandrakizay ho an'izay rehetra manaraka azy. Rehefa dinihana tokoa zany ambaran'ny tenin'Andriamanitra izany ny hoe hamponenany atsika ao aminy, dia tsy hafa izany fa tena famonjena feno sy tanteraka. Satria izany famerenana ny mpanota amin'Andriamanitra izany no natao hoe famonjena. Raha nisy ny laza ho mpamonjy nefa tsy mahaverina ny mpanota amin'Andriamanitra, dia tsy mpamonjy izy. Fa Jesosy kosa dia namerina atsika ho amin'Andriamanitra indray, hiara-monina aminy mandrakizay. Zany ny famonjena vitan'i Jesosy. Arak'izany dia tena loharano ny famonjena tokoa Jesosy, ary mandrakizay zany fa tsy hoe zavatra mandalo tsy akory. Fampanantenana tena azo antoka, marina, tsy hoe pokaty tahaka ny fanaon'ny olona zany, fa tena azo antoka sy azo itokiana tokoa. Ry havana malala, tanteran'Andriamanitra eo aminao zany fampanantenana zany, ary izy ilay nampanantena no manatanteraka izany eo amin'ny fiainanao. Ka dia ho faly isika hibanjina ilay tiantsika izay nampahitantsika ny voninahiny. Aokary mba hibanjina tsara an' Jesosy sy ny azo fijaliana isika, fa teo no nahitantsika sy natanteraka izany teny fampanantenana izany. Ary rahatr'izay dia ho Jesosy aminao, ary amin'izany ny marina dia amirapiratra tahaka ny masoandro any amin'ny fanjakan'ny rainy. Amirapiratra tokoa ianao. Jesosy no nomena voninahitra, fa noho ny voninahitra izay ananan Jesosy hamirapiratra aminao koa ny tavany, ary ianao koa dia hamirapiratra satria olom-boavonjy. Mateo 7:7. Zava-dehibe ry havana ny andrenesana izany teny fampanantenana Jesosy izany amin'izao andro ny akarana izao, na dia voafetra ihany aza nisa, fa isika ao atokantrano koa dia mety mandre izao, mahita izao, ka dia hampandrenesany Jesosy izany fampanantenana izany koa. Ny fahatelo izay lazainy Jesosy koa amin'izao andro ny akarana izao dia ny ampitoetra tsara ny mpianatra amin'ny finoana sy ny fitiavana azy. Ny finoana sy ny fitiavana azy no itoerany ny mpianatra, araka izay ambaran Jesosy amin'ny tonom-bavaka eo amin'ny 5:20 hoe, raha eo tsy nahalalanao izao tontolo izao, fa izao nahalalanao, ary ireto efa mahalala fa ianao no naniraka. Dia tiany Jesosy ary mba hitoetra tsara amin'izany finoana sy fahatokinan Jesosy izany ny mpianatra amin'ny fahalalana an Jesosy. Io ilay finoana, ny fahalalana an Jesosy, fahalalana marina an'Andriamanitra sy ny fitiavana eo amin'i Jesosy Kristy, izany no mba hitoerana tsara. Ry kristianina malala, manao ahoana ny fitoerantsika amin'ny fahalalana an Jesosy? Sa ve hitoetra amin'ny tsy fahalalana na abety mpianarana izay mitarika amin'ny tsy fahalalana an Jesosy? Fa anio Jesosy dia te-hapahalalanao bebe kokoa ny amin'Andriamanitra ray sy ny fitiavany ao amin'i Jesosy Kristy. Ny fanahy masina nefa nolazainy Jesosy hoe, mbola hampahalalako anao azy ihany ny anaranao, ny famonjenao. Jesosy anefa hiakatra, dia ny fanahy masina zany no hampanantenany amin'izany, satria izy no anohy ny fampianarana sy fahampahalalana ny amin'Andriamanitra sy Jesosy Kristy sy ny fitiavan'Andriamanitra ny fitiavany izao tontolo izao. Ny fanahy masina no ampiorina mafy ny finoana sy ny fitiavany an Jesosy. Andrao dia ho reraka sy ho ketraka amin'ny ady atrehany izy, satria izao tontolo izao izay
tsy mahalala an'Andriamanitra, makahala an'Andriamanitra, dia mahakivy ny mpianatra sy ny mpanaradian'i Jesosy ihany indraindray. Nefa araka ny tonom-bavaka Jesosy ity ihany, dia mba hampahirezana sy hamonjena izao tontolo izao koa no antom-pisian'ny mpianatra, ka dia hoentin'i Jesosy ambavaka koa izany. Koa raha tonga ny fanahin'ny fahamarinana, dia izy no hitari-dalana anareo ho amin'ny marina rehetra ho Jesosy. Jaonina 5:17. Kanefa tsy izany ihany no angatahany Jesosy ho an'ny mpianatra, fa mba ny hiainany ny fitiavan'Andriamanitra. Hiainany ny fitiavan'Andriamanitra mandritry ny andro izay mbola hipetrahan'ny mpianatra eto amin'izao tontolo izao. Ka ho Jesosy, mba ho ao aminy ny fitiavana izay nitiavanao ahy, ary izao ho ao aminy. Ny 5:20. Izany ny fitiavana, nitiavan'i Jesosy, nitiavan'Andriamanitra an' Jesosy izany no tiany Jesosy mba ho ao amin'ny mpianatra. Izany hoe haharitra amin'ny fitiavana an' Jesosy sy ny fitiavana an'Andriamanitra ny mpianatra, ary haharitra koa amin'ny fifankatiavana. Dia hoy ny Jaonina 1:4-10. Izao no ny fitiavana, tsy nitiavantsika an'Andriamanitra, fa ny nitiavany antsika, ka ny rahany ny zanany ho avitra noho ny fahotantsika. Ry havana malala, ny fanahy masina izay nomena antsika no nentina napidina ny fitiavan'Andriamanitra ho ao am-potsika. Romanina 5:5. Arak'izany, efa nataony Jesosy tao amin'ny fiainanao izany fampidinana ny fanahiny masina izany, tamin'izay nampidinana ny fitiavan'Andriamanitra tamin'ny nanomezany ianao ny fanahy masina izany. Koa teo amin'ny batisa izany no nandraisantsika ny fitiavan'Andriamanitra sy ny vokatsoan'ny fahafatesana ary ny fitsanganan'i Jesosy. Amin'izao izy ao an-danitra izay mifona ho antsika izao, dia mba ho tanteraka amin'ny fiainantsika tokoa izany tonom-bavaka ny amin'ny ampitoetra tsara atsika amin'ny finoana sy ny fitiavana azy izany. Ka hoy ny Jaonina 1:4-7. Isika tia satria izy efa tia tsika taloha. Ho antsika rakizy dia tenin'Andriamanitra haitsika tsy anjery tsara zany, na ho atokantrano ao zany, na amin'izay nanatrika eto amin'ny fiangonana zany, dia hainy tsy anjery tsara izany tenin'Andriamanitra izany. Isika tia satria izy efa tia tsika taloha, Andriamanitra tia tsika taloha, izany no miteraka ny fitiavantsika azy amin'izay ibanjinatsika ny fanavaozana izay ataon'ny fanahy masina sy ny fiteraham-baovao arak'izany. Isika ry havana izay manatrika izao andro ny akarana izao, dia asain'ny tenin'Andriamanitra koa mba handiny tena raha mitoetra amin'izany finoana sy ny fitiavana an' Jesosy izany isika. Ka hoy Paoly hoe, dinio ny tenanareo, na mitoetra amin'ny finoana ianareo na tsy, izaho toetra ny tenanareo. Ry havana malala, tsy ny izaho toetra ihany ary no ambaran'ny tenin'Andriamanitra, fa mba haharitra amin'ny fitiavana, fa izany no ahafantarana fa mpianatra Jesosy isika, raha toaka mitoetra amin'izany fitiavana an' Jesosy sy ny fitiavana ny fanompoana an' Jesosy izany koa. Ry havana malala, ho feny izany tenin'Andriamanitra izany, dia tsara ny ahafantarantsika fa ny zanaka Jesosy Kristy izany voasatroka voninahitra mandazy mba hanandrana fahafatesana hamonjy ny olona rehetra noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Ho ny Hebreo 2:2-7. Zava-mahagaga zany ny amin'izay nanandramany Jesosy ny fahafatesana, kanefa ho ny teny eto hoe satroana voninahitra mandazy izy noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Ary izy no nitenenan'i Jehovahandriamanitra hoe, mipetraha eo an-tanako ankavanana, ambara-panaoko ny fahavalonao ho fitoeran-tongotrao. Izay voantso sy voafidy ary mahatoky ary momba ny Jesosy no handresy tahaka azy koa, ary hoentin'i Jesosy ao an-danitra koa hiara-monina aminy. Araka izay teny manao hoe, raha niara-natsangana tamin'ny Kristy ianareo, dia katsao ny zavatra any ambony, any amin'ny toeran'i Kristy, izay mipetraka eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra.
sainy ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany fa efa maty ianareo ary ny fiainanareo miara-miafina ao amin'ny Kristy, ao amin'Andriamanitra. Raha iseho Kristy fiainantsika dia iara-miseho aminy koa amin'ny voninahitra ianareo. Hoy ny tenin'ny apôstôly Paoly, Kolosianina 3:1-4 dia voninahitra ho an'Andriamanitra Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina izay atamin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Mitsangana raiso ny fitahina. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra Ray, ny firaisana amin'ny Fanahy Masina ho aminareo rehetra ny e. Amen. aoka isaotra sy vavaka isika. Misaotranao zay Andriamanitra ray io, no ny fanomezanao anay ani Jesosy Kristy zanakao lay tokana, mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay.
misaotra anao zay ry Jesosy Kristy eo, no nitondranao ny fahotana rehetra tamin'ny tenanao masina, sy nanesoranao ny fahadisoanay rehetra tamin'ny rahanao. Misaotra anao zay ry fanahy masino, no nanomezanao anay izany finoana izany eo am-ponay, dia ny tsy ahafantaranay na inona ho famonjena, afa-tsy Jesosy Kristy izay voaomby tamin'ny hazo fijaliana. Andriamanitro, omeo anay ny fahasoavanao, mba inoanay tokoa ny famelana ny elokay rehetra noho ny fijalian'i Jesosy Kristy sy ny fahafatesany. Ary azavao amin'ny fanainao masina ny fonay, mba hialana isan'andro amin'ny fahotana noho ny herin'ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty, ary mba tsy ampialanay an'i Jesosy amin'ny fonay, ambara-pahitanay azy amin'ny fiainana mandrakizay. Okay, vavaka isika tompoko. Misaotranao zay Andriamanitra rainay io, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo. Nanomezanao tombon'andro fahavelomana amin'ity alakamisy andro ny akarana ity. Isaorana indrindra ny amin'ny teninao, mba tehirizo aminao ny zanakao, mamindra fo amin'ny olona rehetra Jesosy. Amen. Faly miarambatsika ry havana natratra ity alakamisy andro ny akarana ity. Misaotra n'Andriamanitra kosa isika fa na dia voafetra aza ny isa mahazo mankaty am-piangonana, dia misy amintsika no afaka nakaty, misy kosa ny ao atokantranao, dia mirary ny fiadanan'i Jesosy ho amintsika. Tanterahan'i Jesosy amintsika ny teniny ny amin'izay efa nambarany tamin'ity anio ity. Mbola anteriko indray ny amin'ny teny izay notoriana, indrindra ny amin'ny Salamo 119 manao hoe: amin'ny anaran'i Jesosy, izao no lazain'i Jehova amin'ny tompoko, mipetraha eo an-tanako ankavanana, ambara-panaoko ny fahavalonao ho fitoeran-tongotrao. Dia ny fandresen'ny mino, izany no ambaran'izany teny izany koa, ka dia manana ilay tompo mipetraka eo amin'ny tanana ankavanan'Andriamanitra isika, tompon'ny zavatra rehetra, ary izany no itokiantsika. Izany tsy mandao atsika amin'ny andro rehetra iainantsika, mandritra ny fivainitsika eto amin'ity tany ity. Dia misaotra ihany koa ny ray aman-dreny pastora Andry Nirina Deo Erika, izay nitarika ny fotoana sady mbola hanao ny prefasiona ihany koa amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo rehefa avy eo, ka dia miarabanao. Misaotra ny koa amin'ny fanatanterahana ny asan'Andriamanitra. Miarabantsika rehetra koa hiarabaina ny ramatoa rehetra, ny teolojiana rehetra, ary isika rehetra manoloana. Dia hotain'i Jesosy Tompo anesika. Araka ny voalaza ombeny dia ny anio 20 Mey taona 2024 no akalazana ny 770 taona ny fiangonana. Kanefa araka ny fandaminana izay efa nataon'ny fiangonana ihany, dia izay alahady manodidina izany 20 Mey izany no anaovana ny fankalazana amin'ny fomba manetriketrika. Kanefa tsy ho afaka hanao izany isika, na dia iritsika tokoa aza izany zavatra izany amin'izay efa mahazatra atsika, fa dia hanao izany amin'ny
fideranan'Andriamanitra na ato am-piangonana ho an'izay afaka manao izany na ho any amin'isa-tokantrano ka dia miaraba ny fiangonana manontolo na hatratra izany taona zay nomeny Jesosy atsika izany ary amin'ny taona ho avy raha sitrapon'Andriamanitra dia akalaza ny 500 taona isika ary zany dia taon jobily zany jobily 503 tena amin'ny fahafenoany zany ka dia miaraba zahady ny fiangonana sy ny zanany rehetra manerana izao tontolo izao amin'ny izao fahatrarana ny taon jobily izao. Ny ray aman-dreny mitondra fitandremana moa dia ho amin'ny ankany izy no mitondra ny fotoana rehetra ao arak'izany dia mbola ho avy eto ihany izy amin'ny fotoana zay hiakarana eto am-piangonana indray. Dia manentana antsika koa ny amin'izay valopy efa nozaraina tamintsika mba handray izany ho an'izay tsy mbola naharay ary miomana no amin'ny famerenana azy kosa ho an'izay efa naharay izany. Dia manantena ny fitiavan' Jesosy sy ny famondram-pony ho irotsaka amintsika ny amin'izay amin'ny aretatsika amin'ny finoana sy ny fitiavana azy izay araka ny toriteny efa rentsika teo izany. Ny rakitra tsika anio dia rakitra roa ary aorian'izay dia miroso amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo isika. Dia arak'izay fa mahazatra dia eo amin'ilay tsipika fotsifotsy no hijoroantsika sy andoalehantsika. Dia mirary ny fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy. Saotra indrindra, saotra tompoko. Dia miroso amirakitra isika izao ry havana araka nira izay voatendry ao amin'ny tablo.
fandraisana ny fanasan'ny tompo isika amin'ny ralarana fatelo amin'ny dimapolo sy roanjato.
Andriamanitra aoka isika tsiaro an' Jesosy izay maty nisolo antsika sy nitsangana ho fanamarinana antsika ary aoka isika hiara-misaotra sy mivavaka. Misaotra anao zay ry Jesosy Kristy Tompo, midera ny anaranao zay ry Zanak'Andriamanitra ilay tokana mpamonjy anay. Ankalazainay ianao no ny fitiavanao zay mahery no ny fahafatesana. Ary izay tonga eto amin'ny latabatra ao andray ny tenanao sy ny rahanao, dia mangataka mba hataonao manatrika anao amin'ny fo manetry tena sy marina. Ampiraiso aminao tahaka ny sampana amin'ny voaloboka izahay. Ampianaro hifankatia tahaka ny tiavanao anay izahay. Ary aoka izahay hiara-manana amin'ny fiangonana masina manontolo ny fiononana sy ny fifaliana aminao. Ry Zanak'Andriamanitra nitondra ny fahotana izao tontolo izao, hiantrao zahay. Ry Zanak'Andriamanitra nitondra ny fahotana izao tontolo izao, omeo anay ny fiadananao.
Jesosy Kristy tompontsika izay vao tamin'ny azo fijaliana ka nitsangana tamin'ny matony efa naneo anareo ny tenany sy ny rany izay nanavotana anareo tamin'ny fahotana rehetra izy koa nenao pahery sy aronareo amin'izany amin'ny finoana maro no fiainana mandrakizay. Jesosy Kristy tompontsika izay vomy tamin'ny azo fijaliana ka nitsangana tamin'ny maty no efa nanome anareo ny tenany sy ny rano izay nanavotana anareo tamin'ny fahotana rehetra. Izy koa nenao pahery sy hiaro anareo amin'izany amin'ny finoana maro no fiainana mandrakizay. Ho aminareo aneny fiadanana. Amen. Jesosy Kristy tompontsika izay vomy tamin'ny azo fijaliana ka nitsangana tamin'ny matony efa naneo anareo ny tenany sy ny rany izay nanavotana anareo tamin'ny fahotana rehetra izy koa nenao pahery sy hiaro anareo amin'izany amin'ny fiainana mandrakizay ho aminareo aneny fiadanana. Amen. Jesosy Kristy tompontsika izay vomy tamin'ny azo fijaliana ka nitsangana tamin'ny maty no efa nanome anareo ny tenany sy ny rano izay nanavotana anareo tamin'ny fahotana rehetra. Izy koa nenao pahery sy hiaro anareo amin'izany amin'ny finoana maro no fiainana mandrakizay. Ho aminareo aneny fiadanana. Amen.
jesosy kristy tompontsika zay voomby tamin'ny aspitsaliana ka nitsangana tamin'ny matony efa nanome anareo ny tenany sy ny rany izay nanavotana anareo tamin'ny fahotana rehetra izy ka neno pahery sy aonareo amin'izany amin'ny finoana marina ho fiainana mandrakizay ho aminareo aneny fiadanana amen. Jesosy Kristy tompontsika izay vomy tamin'ny hazo fijaliana ka nitsangana tamin'ny maty no efa nanome anareo ny tenany sy ny rano izay nanavotana anareo tamin'ny fahotana rehetra. Izy koa ny nampahery sy hiaro anareo amin'izany amin'ny finoana marina ho fiainana mandrakizay ho aminareo ane ny fiadanana. Amen. Jesosy Kristy tompontsika izay vomy tamin'ny hazo fijaliana ka nitsangana tamin'ny maty no efa nanome ho antsika ny tenany sy ny rano izay nanavotany antsika tamin'ny fahotana rehetra. Izy ka neno pahery antsika sy hiaro antsika amin'izany amin'ny finoana marina ho fiainana mandrakizay ho aminareo ane ny fiadanana. Amen.
liapaliako. Aoka hivavaka isika. Andriamanitra tsy toa zay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay io. Misaotra anao zahay no namahananao anay ny tena mandrany Jesosy Kristy tomponay. Mangataka aminao zahay no ny famoramponao, mba ho asoavinao reny fanomezana masina nomenao reny, hampahery ny finoanay ianao sy amin'ny fankatianay indrindra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay. Aminare anieni Tumpo. Itahianare anieni Tumpo. Pira carita, aminare, anieni Tumpo, kaiyatanare, anara carita, aminare, anieni Tumpo, kanumeyanare. misaotranao amin'ny fonay tokoa zahay, fa efa nampianarinao anay izay sitraka ao ataonay. Andriamanitro, ampio zahay ankehitriny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy no ny fanainao masina, mba hitehirizanay ny teninao amin'ny fo madio,
Itombonay amin'ny finoana mba hiatsara isan'andro izahay amin'ny fitondrantena masina. Ary ny teninao aneno itokinay na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana. Amen.